manoloana ny amena ara-pahasalamana misy eto amintsika vokatry ny fiparitahan'ny valanaretina coronavirus ka nisin'ny fiboana efa andro maro zao izay niteraka ny fahasairanana be teo amin'ireo olon-tsotra sy ny fikambanana matianina eo amin'ny fiompiana dia nisy ny tantsolika ny arahan'ny ministera ny fambolena ny fiompiana ary ny jona tamin'ny MPE maison professionnelle de l'élevage tetsy amin'ny foibeany MPE nansana ny 13 aprily 2024 nanampiana ireo tantsa amin'ny famarotana ireo vokatry ny fiompiana toy ny atody sy ny maro hafa. Androany tokoa moa zany dia fanomboana ny fanokafana ny tsenan'ny piompo eto Nansana zany toeram-pisin'ny MPE zany hitantsika eto zany vokatry ny fiompiana rehetra fa fanomboana aloha zany androany dia ny vokatra tena manahirana tokoa amin'izao fotoana nandefa anazy dia ny atody aloha zany sy ny koa zany no hita eto androany. Ny antony moa zany anasivana zao dia atao anatin'ny confinement iny dia tena nikaikaika tanteraka amin'ny piompo zany hoe maty izahay vonjeo zahay amin'ny fiakolenan'ny produit anay ny zana zany ny arahana tamin'ny ministera mahepy zany sy ny MPE rehefa mifampidinika dia hoe alors raha tomboka ilay toeram-pivarotana efa nieritreretin'ny MPE ho atao eto Nansana zany zay zany aloha ny tena antony androany. Ny ezaka lavitrezaka aloha zany ho hita eto tolotolo ny vokatry ny fiompiana rehetra atsoatsy zany manomboka hatrany amin'ny bitro, tantely, ronono, yaourt ireo koa izay mpikambana rehetra ao amin'ny MPE satria tia misy an'ilay hoe avy any amin'ny mpamokatra dia izay rehetra zany zao mpamokatra le piompy fa misy koa ny avy any amin'le mamatsy le mpamatsy dia ireny koa atsonay koa reny ho avy eto dia mambrata aminay dia eo koa le mpanodina zany mpanao transformation efa misy amin'ny zareo zao mpanao sosisy zany sosisina voalay sy sosisina trondro zao fa eto izy androany zany mampirantiny anazy eto. Santatra ihany izao hetsika arabaritra ataon'ny MPE izao fa hitatra amin'ny sehampiariana fiompiana hafa izao hetsika izao tsy ho ela. Tsy mialonjafy ty toerany ty ianao zany rehefa kelikely tonga eto dia sady afaka mijery fangaron-daoka ianao no afaka mijery loka ianao no afaka mijery ianao fomba famokarana eo anao zany famokarana zany rehetrarehetra zany tianay dolodolo eto ianao zany tsisy tsony hoe mpanelanelana be hitanao eny an-tsena hoe efa lasa mpanelanelana izy vao eto fa tonga zany dia le hoe avy any amin'ny piopy na avy any amin'ny mpamboly dia amidy eto zany marina fa tena hoe fiompiana nataony MPE fa tsy afaka misaraka avy ny loka fangaro sy ny hena zany izay zany raha manao an'ity tsena ty ry mpanjifa dia fantatra le atao hoe traçabilité na le hoe avaizany vin'ny vokatra dia inona ny traitement natao tamin'ireo vokatra ireo zay zany vao afaka amidy eto izy zay zany tena zava-dehibe zay ho an'ny fahasalaman'ny olona satria tena anahirana zany izy io raha ohatra ka tsy fantatrao ny zavatra hoaninao hoe inona namokarana an'io efa malaza be amin'izao fotoana izao zany le hoe kisoa misy aretina sotran'izany eto zany tsy hitanao eto zany kisoa misy aretina ny amidy eto na nitatahaka an'izany.